ministère d'enseignement technique dia manao fanambarana zao tsy ekenay tsony ny fizirizireny tontolo idia zay mieritreritra mitetetika mbola haka io ministère d'enseignement technique io fa niny enseignement technique io dia niny chapitre 83 io ny technicienne io ary ianareo leader fanilo zay ampiriprisiny Tout Alphonse sy président l'Assemblée nationale Jean-Max mipetra tsara nareo sao dia mitetetika andeha am PM ankoa fa hoe anolotra candidat leader fanilo PM regny mpamitika regny mitena aminareo za magnaraka zegny misy koa ny tsy farifary ao amin'ny chapitre 83 zay élément toute lydia sy ny forongony manamafy ny tenay zay S3MF hoe syndicat manerananosy miaro ny zony MEETFP fa tsy miaro zony lydia zay misy kolokolo miteny azay efa henoko ny zavatra nataonareo amin'ny premier ministre agny eto nefa zay mitena aminareo député isoragna ambony be nareo fa vitany premier rogno zay nanolorantsika sy nanoloranareo sy ny antoko misy anareo io PM io misaotra anareo be da be izahay zay nanampy anareo tary amin'ny 13 mai ary eto koa zany le deuxième rogno araka ny fagnaragna nataontsika zay tao anatin'ny lapan'ny tanàna gouvernement de technocrate ny fagnarahantsika tao misaotra anareo zahay nanolotra PM avy atsika joana ametsika ny membre du gouvernement premier ministre ty afatra ho anao tantagna tsara io zavatra io fa fantatranay ny compétencenao misaotra anao zay premier ministre ary mihaino anay za mino anao fa mihaino anay anao zao io ka o zay hoe fidio tsara ny fary sy tsy farifary zay mitetetika mitika anao amin'ny fitondragna ao teanao i gouvernement tadidinao VPM ny gouvernement mangalaza herinandro any dia mibalay andreo satria tsy tiandreo non zasaka avy miteny premier ministre boka aminay agny io tandremo mbala mitapitaka eto ray aman-drenisany atsika tsy fa mitaka ny toky fitaka fa ny atao ihany io hitatsika eo izy efa hitanareo io syndicat be da be io syndicat nagnampy an'ireo député 73